am'izao zany aloha somary olana anay teo satria misy betsaka ihany ny mpampianatra diso fanantenana tamin'le resaka subvention satria raha tokony ho izy a nahazo hatramin'ny 3 bimestre le mpampianatra fa araka ny zavatra fanadiadina nataonay taty amin'ny ministère hoe ny taratasy rehetrarehetra ty amin'ny ministère efa vita fa ny problème resaka trésor zany hoe ny olana zany de tsy ohatra hoe tany anivon'ny banque zany somary nisy olana tamin'ny fandoavana an'le volan'le mpampianatra de lasa nahazo ray bimestre ihany ny mpampianatra zany hoe zavatra karama volana janvier février volana avril premier bimestre zany a de volana septembre sy octobre ihany zay zany niazo nefa tokony nandray hatramin'ny décembre le mpampianatra zay zavatra zay no tsy ekenay mpampianatra frama mihitsy mbola anatin'ny manao fanadiadina moa zahay a io moa zany de hoentindreo hoe subventionnay de tsotra io subvention matoy izy io nomeny fanjakana de io veloman'ny ray mandre veloman'ny mpampianatra fa tsy hoe io ny atao sakana amin'ny manarana hoe subvention ary zavatra iarahantsika mafantatra nge fa ny olona zay mahazo subvention de tsy omeny ray mandren'ny mpianatra karama intsony e donc zany tsy tokony ray mandren'ny mpianatra intsony ny mampikarama an'le mpampianatra frama fa efa fanjakana dikan'izany a zahay de manaitra ny fitondram-panjakana satria varina amin'ny zavatra hafa ny mpitondra fa tsy mieritreritra n'le momba ny hoavin'le mpampianatra hoavy zao ny deuxième trimestre zay tena mafy asa indrindra manomana examen a ary iarahantsika mafantatra fa mivokatra ny ataon'ireo mpampianatra io de voka tsara avokoa de zay de manaitra ny mpitondra fanjakana fa hoe am'ty taona ty kosa aoka tsika tsy fanafosafo hoe fa ataovy tsara le momba an'ireo mpampianatra reo ary rehefa tsy hetsiky rehefa tsy hanao ny asa ny fanjakana hoavy zay amin'ny angadisiny